Manzarehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra ry havana nahatratra indray ty alahady voalohany amin'ny volana Mey ity izay ibanjinantsika ny Jesosy amin'ny loha hevitra vaovao manao hoe manavao ny Fanahy Masina. Ny liturgia amin'ny andron'ny fahatelo ry havana no iombonantsika amin'izao fanampivavahana izao. Koa andeha hiomana isika ho amin'izany fanampivavahana izany koa homany eo am-pelatananareo ny salamo 520 ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny 410 sy ny hira FFPM 170 ny andinin'ny 1 sy ny 5. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mitsangana andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika. Rehefa hita ny salamo dia iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah Andriamanitrao, iza no mahita anao Jehovah, ary manamidina anao fahamananao, ianao manapaka ny fisafidian'ny ranomasina, mahamanonja ny alina, dia mampisarotra azy ianao, ianao manompo andraha tahaka ny vavony, isana mahery no mampelezana ny fahavalonao, anao dia iombona mivavaka fiderana isika ry havana, hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Misaotra anao zahay noho ny fitantananao ny fiainanay, afaka namakivaky ny herinandro iny ka hatratra izao alahady maraina izao indray. Misaotra noho ny fiantsonao anay tsirairay avy iombona amin'izao fotoampivavahana izao. Aokary ny fanahinao masina no hameno anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hameno ny fiainanay, ahatsapanay fa manompo Andriamanitra velona izahay. Velona ianao, ary efa nandresy ny fahafatesana mba amin'ny endrin-drehetra Jesosy Kristy zanakao, ka afaka mamindra aina ao aty anatinay ihany koa. Ny fananao masina ihany koa Tompo no aoka hiasa mahery aty anatinay, ka hanavao anay indray, atonga anay olom-baovao, miavao ary afaka manavao ny fiarahamonina misy anay ihany koa. Fa ny fananao masina ihany koa Tompo no hitarika anay ka haizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona, masina ary sitraka ao Andriamanitra ray.
fa izany no fanampivavahana tokony ataonay indrindra. Dia azavao zahay tompo atao mizahay aizana ibanjina anao ka hahitanay ny herinao sy ny voninahitra ao indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Mazaho toerana ry havana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ka ny hira fa 570 ny andininy voalohany no ataontsika. Ao anatin'izany dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Andriamanitra misaotra anao indray zahay fa omenao izao fotoana izao ahafahanay mianatra sy mivelona amin'ny teninao indray. Dia mitenena indray raha Jesosy fa voninkaino anao izahay ankizy tanora. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ny ankizy tanora. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy enjerentsika mody amin'ity anio an'ity ankizy tanora dia arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Koritianina 2:5 ny andininy 7:20. Koritianina 2:5 ny andininy 7:20. Dia sokafantsika amin'ny baibolitsika fa mbola tsy vaikitsika aloha ilay izy fa anontany anareo ahako. Inona kay ity rankizy? Boatina ronono. Inona zany tokony ao anatiny ao? Ronono. Dia hoe ho jerevantsika hoe misy ronono tokoa ve ao anatiny ao? Rehefa nisokafana ilay izy dia reto ny tao anatiny. Inona reto? Vato ny tao anatiny. Dia mahagaga ihany hoe boatina ronono nefa vato no ao anatiny fa tsy ronono intsony. Fa ity soratra masina izay atsenjerintsika ity ihany koa dia mitovy amin'ilay boatina ronono teo. Dia inge ho vaikitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Dia hoe ho averintsika ilay tenin'Andriamanitra. Dia hitanareo ty boatina ronono ty. Ty boatina ronono ty zao namirona anazy dia ronono no ao anatiny. Fa rehefa avy eo na lalana ilay ronono tao dia nisoloana vato. Dia tahaka izany ihany koa isika. Isika ilay olona taloha, olona mbola tsy nahafantatra ny Kristy, dia samy nanana an'izay lasantsika rehetra avy tany, samy nanana an'izay fahotantsika. Fa zao hoe rehefa tonga ao amin'ny Kristy isika dia inona amin'izay ny ao anatintsika? Jesosy Kristy no ao anatintsika. Dia lasa avokoa ireny zavatra taloha ireny dia tonga inontsika? Tonga olona vaovao isika satria Jesosy Kristy no mitoetra ao anatintsika fa tsy ilay zavatra taloha intsony. Dia andeha hitsangana isika ankizy tanora rehetra dia amerina indray mandeha ilay tenin'Andriamanitra teo miaraka amin'ny toko sy andininy. Isa 2:3 raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Koritianina 2:5 ny andininy 7:20. Dia hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa mampianatra anay indray ianao amin'ity anio ity fa raha manaiky anao izahay hitoetra ty anatinay dia tonga olom-baovao izahay satria efa lasa ireo zavatra taloha izay nangeja. Anay fa tonga olom-baovao aminao izahay satria anao Jesosy Kristy no mitoetra sy velona ty anatinay. Dia ampianaro izahay Jesosy hiaina izany maha olom-baovao anay izany
ny fananao masina no hanavao anay mandrakariva dia ahay hanavao ny fiarahamonina misy anay ihany koa izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka ny ankizy sy ny tanora. Andeha ny hira 570 amin'ny zato teo no ataontsika ny andinin'ny 4 dia hitsangana ireo hitarika antsika ao amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Ivavakontsika ry havana, ry Andriamanitra tsara indrindro, Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo. Isaoranay mandrakizay ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy velona, Tompo sy mpamonjy anay. Isaoranay ihany koa ianao no hoy ireo teny rehetra izay nomenao anay mba hivelomanay hatrizay ka mandraka ankehitriny. Raha handre izandray ary izay amin'izao ora sy fotoana izao ny fanahy masinao ane hiasa mahery anatinay tsirairay mba azonay mandray tsara sy hatakaranay izay tena tianao ambaranay. Dia misaotra Tompo ary amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andre sy amaky ny ten'Andriamanitra sika ka atombotsika ao amin'ny Isaia 2:30 ny 5 ka hatramin'ny farany izay 20. Isaia 2:30 ny 5 ka hatramin'ny 20. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ny vehivavy miadana ka mandrenesa ny feoko. Ry zazavavy matokotoko foana mianoa ny teniko, raha afaka heri-taona mahery dia ho raiky tahotra ianareo ry vehivavy matokotoko foana, fa hanjaitra ny taom-piotazana mboloboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mango vita ry vehivavy miadana, mangorohoroa ry vehivavy matokotoko foana. Endao ny akanjonareo ka mitanjaha ary misikina lamba fisaonana. Mitehatratra izy fa malahelo ny sana hafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Ho rakotry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko. Eny, na dia ny ao amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza, fa ho foana ny lampam-panjaka. Hitsahatra ny fiorikoriko ny tanàna. Ofela sy ny tilikambo fitazanana ho tonga namany zohy ho mandrakizay dia fikarenjen'ny borikidy sy fiandrasana ny andian'ny ondra manosy. Mandra-panjatsaky ny fanahy avy amin'ny avo amintsika ka ny hevitra ho tonga sa mahavokatra ary ny sa mahavokatra ho heverina ho ala. Ary toetra anenefitra ny rarina ary ny fahamarinana honina ao amin'ny sa mahavokatra. Ny asa amin'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra amin'ny fonenana mandro fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Nefa ilatsaka ny avandra rehefa ripaka ny ala ary ilamaka dia ilamaka ny tanàna, alamaka dia alamaka ny tanàna. Sambatra izay mamafy eny amoron'ny rano rehetra sady mampriary ny omby sy ny boriky. Amen.
Mbola ho toizantsika ry havana ny famakina ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika araka ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona 4:4-20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy mino ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Diosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Tsy amboly toizantsika ny fielonan'ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy. Epistily ho an'ny Titosy 4:7 ka hatramin'ny 7. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolom-po sy ny fialonana, sady hala noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famoram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny Fanahy Masina, izay nahidy nilatsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho hamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ray Masina, manamasina ny famarina, ny tena ny fahamarina. Amen. Ny hira fa 4:70, ny andininy voalohany sy ny faharoa ry havana no ataontsika eo am-pitsanganana hitsenana ny afatra avy amin'ny soratra masina. Amen.
Riavana malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mengavy anao ary afaka malala hanokatra ny filazantsaranao ho ao amin'ny filazantsara araka ny Jaune toko faefatra izay voany vinaky tamintsika menakavy teo. Jaune toko faefatra ka ny andininy faefatra amby roapolo ihany. Jaune toko faefatra ny andininy faefatra amby roapolo. Raha tahiny ka hitanao dia andeha rahantsika rehetra manonona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Zany teny zany afaka malala dia i Jesosy no niteny taminy. Ary efa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana anankiray teo apatsakana izy. Resaka izay atarafatsika ny fiovam-pinoany ty vehivavy Samaritana ty. Raha mamaky ny toko faefatra ray amanontolo anao rehefa manam-potoana avadio ny baibolinao fa nivoatra niova ny finoany ty vehivavy Samaritana ty. Zany raha teo no lohahevitra hibanjinantsika ny Jesosy ndray mandritra izao volana me izao. Dia ny lohahevitra manao hoe manavao ny fanahy masina. Ahoana moa le lohahevitra? Manavao ny fanahy masina. Ka ny teny hoe manavao amin'ny ankapobeny dia mifanohatra ihany amin'ny lalan'ny natiora. Itsika protestanta dia fantatra amin'ilay atao hoe tigetra manao hoe fiangonana no avaozina dia miavao hatrany. Hoy amantsy anareo hoe ny teny hoe manavao dia mifanohatra amin'ny lalan'ny natiora. Lalan'ny natiora rehefa misy ny zavatra anankiray dia rehefa mitombo eo ny andro sy ny volana sy ny taona dia miatota. Isika nefa dia asaina mandalina n'izany lohahevitra zany hoe manavao ny fanahy masina. Ahoana ny fomba hiavozantsika? Manohatra izany lalan'ny natiora miatota izany. Dia ty resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana ty kavana, ny apahany resaka moa amin'ny soratra masina izay voalahatra ovakitsika tamin'ity androany ity, noho ny fiditsika dia ny andininy faefatra amby roapolo teo. Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ka misy lesona anankiroa ry havana malala ampianarin'ny tompo atsika amin'izao marain'izao, amin'izany firosoana amin'ny fiavozana zany. Voalohany indrindra, raha te hiavao ianao indrindra havozin'ny fanahy dia mivavaha amin'ny fanahy. Zay ny voalohany. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ianao raha te hiavao. Alohan'ny hanazavantsika an'izay fanazava-kevitra voalohany izay dia tiana ihany ny mampatsialo fa le tenin'i Jesosy tsy ny teny naoviana hoe Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy dia tokony hivavaka amin'ny fanahy. Tsy tokony fa tsy maintsy le izy. Raha tianao etefa ao amin'Andriamanitra zany ny vavakao ka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanao dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ianao. Zay aloha ny voalohany. Ny fanahy no entinao mivavaka, fa raha tsy zany dia tsy marina ny vavakao. Mianga amin'ilay tenin'i Jesosy hoe tsy maintsy. Ka zay ny voalohany. Raha te ho avozin'Andriamanitra ianao, raha te hiavao amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ianao dia zao mivavaha amin'ny fanahy. Andriamanitra dia fanahy, zay te hivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Raha te hiresaka amin'Andriamanitra dia amin'ny fanahy no miresaka. Jerefy tsara angary avako malala raha miverina ao amin'ilay tantara ao amin'ny filazantsara araka ny Jaune ny toko faefatra tsika. Nivoatra ny fomba fitenin'le vehivavy rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy. Rehefa niresaka voalohany teo izy aloha dia nangataka rano tamin'i Jesosy. Raha ambanina rao ny baiboly dia arao tsara le tantara. Any amin'ny andininy 7 ihany zany.
dia rehefa namaly azy le vehivavy dia ozy le vehivavy hoe nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko. Zay aloha ny teny tamin'i Jesosy izy a, nivantana tany amin'i Jesosy ny fiteniny a, dia ianao aloha no nampiasainy. Fa rehefa nitohitohy teo ny resaka, fampiresaka tamin'i Jesosy teo izy dia niova ny filazany. Le ianao teo nivadika hoe tompoko, tompoko, tsy manana fanovozana ianao, ho ny 9:20, niova ihany ny fiteniny, tompoko omeo amin'izany rano zany a. Fa eo amin'ny 9:20 zay nanomboantsika ny vaky teny, niova tanteraka, hitako fa mpaminany ianao. Tanao nivoatra nivoatra ny fomba firesaky le vehivavy. Fa rehefa hitan'i Jesosy, fantatry Jesosy tsara ny fiainany, dia nanaiky izy hoe mpaminany ty Jesosy ty. Teo izy niresaka amin'ny fisainany maha-olombelona azy fotsiny. Nareo mivavaka any amin'ny tempoly any ziona, zay any 𝙍𝙤𝙝𝙮. Fa eto izy nanjary nanaiky an'i Jesosy ho mpaminany izy. Inona ry havana ny fampiagana? Tsy nitoerana no mampivavaka. Mahazatra antsika izany indraindray a. Sahirana be a, na ny toerantsika atao am-piangonana azy, tsy eo amin'ilay toerana mahazatra ohatrany tsy mahazo aina mihitsy a. Tandremo zany, tsy hoe mandiso an'izany be fatany akory, fa ny fanahy no entina mivavaka. Fiangonana firy teto amin'ity tantaran'ny fiangonana ity, nahitana ady tsy nifampiditra trano intsony nivavaka ny fiangonana, satria taloha tany antsinanana ny alitara dia novanana kany andrefana. Dia misy saro-piaro amin'izany, aiza Andriamanitra, any 𝙍𝙤𝙝 sa any ziona. Indraindray izay mahadevolana ny saintsika no entintsika ao amin'Andriamanitra. Ka sanatriavina lasa ohatran'ny supermarché Jesosy. Dia rehefa mivavaka amin'ny Jesosy tsika dia Jesosy za mila vary, za mila ronono, za mila ovy, za mila akondro, za mila zao. Tsy izay any am-pontsika akory. Tsy mahay mivavaka tsika ry havana. Raha ny saina be atsika sy ny fahazarantsika fotsiny indrindrandrindra no entintsika mivavaka amin'Andriamanitra. Raha afaka mamadika ny Baiboly ianao, Romanina 5:5, zao ny soratra ao: fa zay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo, fa zay araka ny fanahy kosa dia mihevitra zay zavatry ny fanahy. Raha toizana ihany io Romanina 5:5 io, ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahan'i Kristy dia tsy azy izy. Raha mbola toizana ihany io Romanina 5:5 io, dia hoe io fanahy io tsy afaka miantso, tsy afaka miteny akory ary tsika hivavaka hoe Andriamanitra. Tsy vitatsika izany raha tsy ny fanahy aloha ny ao anatintsika. Tsy dia tahak'izay fiteniko azy zay loatra, fa hoe io fanahy io no afaka entsotsika hoe Abara io, satria io fanahy io no miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Raha te hiresaka amin'Andriamanitra ianao, ilao ny fahazarana, na ny toerana, na ny fomba, fa alao mivavaka amin'ny fanahy. Zany no izy. Io mivavaka amin'ny fanahy io, Paoly ihany ny teny an'izany. Ameko anao koa ty andininy ity fa mba tsara atao tsenjeka ihany. Romanina 5:5, raha sitraka reo ndao mba irahantsika rehetra mamaky. Romanina 5:5, ovakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika zay vavaka tokony hataotsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tanao zany, ndraindray kaina ny vavaka ataotsika azy, tsy mahay mivavaka tsika. Ary zany kavana dia hita amin'ny fomba ny fiangonana. Fa firy moa ny olona mialatsiny, firy moa ny olona mangatadalana rehefa tondrona hoe mba anjaranao no mivavaka. Tsy mora ny mivavaka, tsy mora mivavaka. Laza aminareo an'izany fa ny mpianatry Jesosy azy niteny tamin'i Jesosy hoe
Jesosy mampianarana hivavaka. Fa eto dia mazava rehefa mivavaka amin'ny fanahintsika dia ny fanahy no mitondra ny vavaka izay tokony ho entintsika eo amin'Andriamanitra. Ny fanahy no fantsona mampita ny vavaka ho any amin'Andriamanitra. Dia tanterao izany ny avako mba manana fiovana tahaka n'ilay vehivavy Samaritana rehefa nifampiresaka tamin'i Jesosy izy. Mivavaha amin'ny fanahy masina. Ny fanahy entina miresaka amin'Andriamanitra fa tsy nieritreritrintsika fotsiny akory. Inona moa le lesona voalohany teo? Raha ekenao ny fanovan'ny fanahy masina dia inona ny atao rehefa mivavaka? Mivavaka amin'ny fanahy. Zay ny voalohany. Ny faharoa ry afaka malala dia zao: raha tianao ny hiavao fa tsy ho totan'ity fiainana sy olana lava ity dia mivavaha amin'ny fahamarinana. Ahoana le faharoa? Mivavaha amin'ny fahamarinana. Ahoana moa zany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana? Voalohany indrindra havako dia indramiko ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:14-15. Hoy Jesosy hoe: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny lalako. Zany hoe misy lalana makany amin'Andriamanitra dia Jesosy lay fahamarinana zany. Zany no nilazany Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana teto. Tsy zany zavatra lazainao zany, tsy ny fomba, tsy ny anareo any 𝙍𝙤𝙝𝙗, tsy nenay any ziona koa. Jesosy tsy niteny hoe nenay any fa na ny any Samaritana na ny any Jiosy dia tsy antsony zao ny vavaka. Fa raha izany tokoa moa, raha tany amin'izany toeran'izany ihany tokoa moa no naheno Andriamanitra, dia ho vena zany tsika ty ambanidia no tonga ny ziona. Satria any Andriamanitra vao maheno, na ho tonga ny 𝙍𝙤𝙝. Mety misy aminareo mahenao nay ngamba mba efa nikaikikaiky any, fa zay zany ahoana? Omby ve ny toerana andehanana any? Fa eto Jesosy dia miteny: izaho no lalana sy fahamarinana. Ka raha te hivavaka amin'Andriamanitra nareo dia mivavaka amin'ny anarako. Ka fampiarana avy hatrany ary haitsika ange zany, efa haitsika zany fa mba hampatsehivina sy fampahirezana. Matetika manko ny mibedin'ny olona amin'ny zavatra tsy ataony ihany ny makinga ny mpitoroteny, fa mba azo atao koa ry havana mpitoroteny misaotra sy mampahery ny olona amin'ny zavatra efa nataony. Ka mampahery anareo ary havako, misaotra anareo ako havako, satria nareo rehetrarehetra reo fantatro fa rehefa mivavaka dia mivavaka amin'ny anarana izy, amin'ny anaran'i Jesosy izay mivavaka amin'ny fahamarinana. Satria Jesosy no niteny hoe zany fahamarinana. Ka aza donoina mihitsy na hivavaka inona ianao na hivavaka inona ianao, rehefa hamarana ny vavaka ianao zany dia ahoana ny farany? Amin'ny anaran'i Jesosy. Ka nareo zany fa mahay nareo. Zay zany ny voalohany. Ary zany tenin'i Jesosy raha teo, hainareo ity soratra masina ity, na tsy tononiko aza ny toko sy andininy. Ho Jesosy hoe: na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ahoana ozy? Dia ataoko zany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Zay zany aloha ny voalohany indrindra. Le hoe mivavaka amin'ny fahamarinana dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anankiray faharoa ry havana, mivavaka amin'ny fahamarinana dia zao: mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra. Zany ndray vaovao aminareo. Ny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana dia mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny mivavaka amin'ny fahamarinana? Mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny Jaona 7:17, vavaka ataontsika isan-kalady rehefa avy mamaky teny soratra masina. Ahoana le vavaka? Vavaka Jesosy iny a. Jesosy nanao an'iny vavaka iny, dia ataontsika zao le vavaka nataon'i Jesosy. Ataovy tsara mahay manavaka an'izany hoe vavaka nampianaran'ny Tompo sy vavaka nataon'ny Tompo. Ny vavaka nataon'i Jesosy le hoe: ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Avy amin'ny vavaka Jesosy iny, Jesosy ny vavaka hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Jaona 7:17 zany. Vavaka nataon'i Jesosy atsika zany. Jesosy ngery afaka mivavaka ho atsika. Aza tonono zany. Tsy mety tsara vela tsy mihitsy
be da be nareo mahainao an'izao torotenin'ny paster Solofo zao fa paster Solofo tsy mivavaka ho anareo isan'andro zany raha hoe tsy matory 24 heures sur 24 heures angamba dia mivavaka ho anareo tsirairay avy ty rasoa ty rakototompo ataovin'izao rasoa ataovin'izao rabe ataovin'izao fa tsy vitsy zany fa tsy miamo misy fandaram-potoana hoe latsinainy ny talata zao misy vavaka fa aza malahelo hoe ay tsy paster androany tsy mivavaka ho anay imo zany mivavaka kapobeny fotsiny hoe jesosy hoe rô ny ondronao fa jesosy ry havana mivavaka ho atsika isan'andro isan'andro amin'izany teniny zany hoe Andriamanitro mana masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ka raha hoe mivavaka amin'ny fahamarinana zany dia mivavaka amin'inona mivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hivavaka pli vava fotsiny na vavaka litany tsy hoe tsy ilaina akory zany misy mantsy vavaka ataontsika tsenjeka ohatra hoe fanekempinoana ohatra hoe ndrainay zany an-danitra fa tsy maninona koa vavaka andeha atory vavaka andeha inam-baky fa misy vavaka eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina jeho tsara ny vavaka ravana dia fangatahana rehefa niresaka tamin'i Jesosy ty vehivavy Samaritany ty araky nambarantsika tany ampikendohany zao tenin'Andriamanitra zao dia niova nanana fiovam-pinoana izy niova tsikelikely ny enao lasa tompoko ny tompoko lasa mpaminany ne nivoatra ny fifandraisany tamin'i Jesosy arakaraka ny narenesany amin'ny Jesosy ny teniny teo ary tao anatin'ny fampiresana azy dia nanjary nangataka tamin'i Jesosy izy mba homeo amin'izany rano zany mandrakarivotsika dia maika hiteny amin'Andriamanitra aloha iny zany mahazatra atsika rehefa mba misy olona zavatra miteny amintsika dia tsika maika voalohany mangina aloha raha zay ianao dia indraindray na ny tompo azy ataontsika an'izany tsy hahavelantsika hiteny Jesosy hoe zao aloha fa raha tena henontsika ravana ny tenin'Andriamanitra tsy misy vavaka tsy marina tonga atsika eo amin'Andriamanitra fa rehefa heno itsika ny tenin'Andriamanitra dia io tenin'Andriamanitra io ny mandrafitra ny vavaka ataontsika io tenin'Andriamanitra io no mibaiko ny vavaka ataontsika ka tsisy vavaka teniteny foana mihitsy fa vavaka vita drafitra tsara ny ohatra akaiky indrindra angambo dia ny vavaka nampianarin'i Jesosy vavaka nampianarin'ny tompo rehefa mivavahana reo dia atao voa hoe ny tenin'Andriamanitra nge ny soratra masina nge ny nampianatra antsika an'izany jereo any amin'ny salamo rehetra fa ninona karazam-piainana miatra amin'ny fiainanao faly ianao misy vavaka ao amin'izany ao anaty baiboly ao teram-panahy ianao sahiran-kevitra ianao misy vavaka an'izany ao anaty baiboly ao marary ianao misy vavaka amin'izany ao anaty baiboly ao ny karazam-piainanao rehetrarehetra dia efa namaritra vavaka ao anao ny soratra masina vakio ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny ivavahana dia manampy anao hivavaka izany mba tsisy vavaka verimaina fa vavaka maropotitra milaza aminao fa na ny fifandraisana ety anivon'izao tontolo zao azy azafady amin'ny vary amin'akotra fa ny antsoina hoe correspondance administrative ohatra hoe andefa taratasy any amin'ny ministra ianao na andefa taratasy any amin'ny filopokotany azy ianao dia misy drafitra arahany fa tsy tianao akory maika moa fa ao amin'Andriamanitra tsy mametraka an'Andriamanitra tsy manisy elanelana amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany afaka malala fa ny toe-panahintsika hoe ny olona manakajan'izao tontolo zao aza hataontsika an'izany maika moa fa ny tompo arao zay lazain'ny tenin'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao makatahaka ao amin'ny soratra masina fa ndraindray tokoa ane misy vavaka any amin'ny tsy alehany mihitsy efa nimezantsika tetondray andro sanatriavina ve dia misy vavaka hoe tompo aoka re iny vadiny ranony iny mba ho anahy amin'izay fa raha mahay ny soratra masina ianao tsy hivavaka hiteniteny foana ohatr'izany satria ny soratra masina dia efa mampiandra anao fa tsy azonao ataonao vinanao viny zany ary vavaka tsorenesin'Andriamanitra tsy hoe tsy hivalian'Andriamanitra fa tsy henon'Andriamanitra kory azy raha izany ny vavaka atao mahereza ravako
fiangonana natao iova ary ianao zao maneno an'izao tenin'Andriamanitra zao dia nanan'Andriamanitra fatokiana hanova azy fa tsy fiangonana kikisany tantara sy ny zavatra mitrangy eto amin'izao tontolo zao akory ka mialoha miasimba araka ny fiheveran'izao tontolo zao fa fiangonana afaka miova ary natao iova raha teo zany no izy rehefa tsy mahay manova ianao dia ianao miova ary zany raha teo moa no tigetratsika mipaiko atsika amin'izao synode lehibe fa 7 zao dia le hoe votosy filazantsara nosy Madagasikara ahoana moa ny toerany filazantsara manova ny tantara ka rehefa tsy hanova tantara ianao dia ianao novain'ny tantara aza manaraka ny lojika an'izao tontolo zao hoe ny tantara sy ny olana sy ny vahaolana sy ny anoanana sy ny avokisana sy ny fifaliana sy ny fahoriana tsy izany manovanao fa aloha ny fanahy masina no hanovanao azonao atao zany raha ny afatra nomeny tompo antsika androany ka raha te hanaiky zany fanovan'ny fanahy masina zany ianao rehefa mivavaka dia ahoana moa voalohany mivavaha amin'ny fanahy ahoana ny faharoa rehefa mivavaka dia mivavaha amin'ny fahamarina anampy anao ane ny fanahy masina ahafahanao mivelona an'izany tenin'Andriamanitra zany zany ny sitrapon'Andriamanitra tamintsika rehetra tamin'ity androany ity sika rehetra kosa andeha hiaraka hiteny hoe manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry avako malala izy amintsika moa no afaka hanamartena fa havita zany rehefa miala amin'izao tranon'Andriamanitra izao fa tsy tanteraka mandrakariva isika andeha andohatratra hanondrika ny lohantsika angataka ery avy amin'ny tompo ahafahantsika mivelona izany sitrapony izany ivavaka isika ry avako Jesosy renay ny sitraponao fa raha te hiresaka aminao zahay raha te hivavaka aminao zahay dia mivavaka amin'ny fanahy ary mivavaka amin'ny fahamarinana tsy maintsy fa tsy hoe misafidy akory ampio zay Andriamanitro fa indraindray ange ny vavakay zay manery ny fonay zay mahatery anay no anaovanay teny lavareny eo anatrehanao sady mandeha araka ny fisainana maha olombelona fotsiny tsy ny fomba tahaka izany ihany fa nanotoerana azy indraindray zay tsy mivavaka raha tsy aty antranonao tsy mivavaka raha tsy amin'ny fotoana manokana fa tsy mahay mivavaka amin'ny fotoana rehetra satria tarihan'ny fanahy masina impiry moa ny vavaka ataonay ny tsy marina tsy azo amarinina amin'ny teninao raha teo menatra anao zahay tompo avelao ny fahotanay tsy nanaraka tsy mahefy zany teninao zany
fa matoa tsy mahavita zany koa zahay dia makasitraka ota ty anatinay, mibebaka, mivalo, mifona eo anatrehanao zay Jesosy Kristy tomponay. Ary tsy ny tamin'ny lasa ihany fa nano avy aza. Ampio zahay, tantano zahay, hivelomanay zany teninao zany. Ka amin'izao sisy zao, rehefa mivavaka zahay, dia manaiky ny fiasan'ny fanahy, hitoetra ty anatinay, hitarika anay amin'ny vavaka rehetra zay ho tanterahanay. Ho hainay ny manao zay atamana ny fanahy masina ty anatinay, fa zany ihany no afaka mampiaona anay aminao isan'andro. Ho akamaminay ny teninao, hitarika anay amin'ny vavaka zay tokony ho ataonay isan'andro. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana, indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, amin'ny ezaka zay tanterahanay ankehitriny famitosana ny filazantsary ty nosinay ty, indrindra ny fanovana ny tantara. Tsy hoe rehefa ifandimbiasan'ny fotoana sy ny zava-mitranga rehetra dia miakoka, miantota, mialoha, fa afaka miavao zay. Noho ny fahasoavanao miavaovao isan'andro ty anatinay amin'ny fiasan'ny fananao masina. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay ny amin'ny fahavitany ny fivorian'ny mpiandraikitra fohy be, dia ny asa rehetra miandry mba hiderana ny voninahitra ao, mba tsy ty fiangonana efa sitraka ao ny hitondra ny anaranao ty no andisy fanantenana na hanala baraka ny anaranao, dia apetraka eo ambany fitarihan'ny fananao masina zay mikendry ny voninahitra ao sy ny fampiraisana ny fiangonana ny ho tanteraka, ary samy hatsiaro ny andraikitra manandrify azy avy ny kristianina isambatan'olona zay no antsonao sy nofidianao manokana. Mino zay Tompo fa hainao tanterahan zany noho ny fahasoavana sy nindra fonao tao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Dia vo eo ianao no nampianatra anay fa rehefa mivavaka zay dia mivavaka amin'ny fahamarinana, ka ny fahamarinana ny vavaka ataonay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra Tompo. Amen. Anamafy zany vavaka fanatretena sy fifonana zany tsika riavako ny 5 amin'ny iralarana 7:30 no iraitsika izao. Manao zay mibebaka marina tokoa ry havana, dia raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Voavela ny elokareo ry havana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleluia. Miderano Tompo isika rehetra amaly hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony
sy voasarona ny fahotana sambatra ny rezatsisany jehovahelika ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny hira fa 720 ny andininy voalohany no andeha isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izany famelan-keloka izay omeny antsika izany. Izay voavela heloka riavana dia samy manambara ny finoany koa andeha isika hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanononantsika ny fanekam-pinoana laharana 3. Fanekam-pinoana laharana 3 manao hoe: mino an'Andriamanitra tokoa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho toy izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy mbo mariseno ary mandrakizay. Mino Fanahy Masina aho. Izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany manaovana batizantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana riavana. Ambarana an'izao fotoana izao sahady sika riavana koa andeha ny hira fa 220 ny andininy voalohany sy ny 7 no ataontsika dia apetraky ny ray aman-dreny mpitandrina izay mitondra ny 4 teo, ny 4 feny toriteny sy ny tsodrano. Isaorantsika Andriamanitra riavana namangy antsika tamin'ity maraina ity indray. Ny filazantsara araka ny Jaona ny toko 4 ny andininy 420 no ny fampisarana tamintsika teto. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Manavao ny fanahy masina ary tianao no avaozy ny fanahy masina rehefa mivavaka dia mivavaha amin'ny fanahy, rehefa mivavaka mivavaha amin'ny fahamarinana. Ho hainao ane manefa izany indrindra tsy handeha hery fa ho tanterahany tompo aminao zao tsodrano
ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Andriamanitry ny fiadanany hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, mandehana amin'ny fifaliana sy ny faherezan'ny tompontsika. Amen. Mazaho toerana gavana, isaory Jesosy lamangatsika. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra. Amen.